Onolotrany arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana androany dia efa an-dranomasina any amin'ny manakaiky amin'ny Mozambika any ny ivon'ilay sisan-drahona niaraka tamin'ny Fredy. Raha araka ny vinavina moa dia izotra hiatsinanana somary atsimo atsinanana indray ity sisan-drahona ity ary anakaiky kokoa amin'ny morotsiraka atsimo andrefana ano any amin'ny faran'ny herinandro. Ao anatin'izay fotoan'izay dia ahina hitombo herindray izy ka mety hivadika ho rivo-doza, mety ho voasokajy ho tempête tropicale modéré izy ano any amin'ny faran'ny herinandro. Araka nefa natsidika teo moa dia izotra hiatsinanana somary atsimo atsinanana anakaiky amin'ny Madagasikara izy ity rivo-doza ity ary rehefa manakaiky ny morotsiraka atsimo andrefana izy dia somary mihazohazo eo ary hijanona maharitra eo ao anatin'ny andro maromaro. Na hiditra an-tanety ny ivon'izy io na tsy hiditra an-tanety ny ivony ny azo antoka dia manome rotsakorana betsaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara izy, indrindra ny morotsiraka avaratra andrefana, ny ilany andrefana ary ny tapany atsimony Madagasikara. Misy mihitsy ny fampitandremana mahakasika an'izay, mety ho fahabetsahany rotsakoran'izay amin'ireto faritra sy distrika manaraka ireto. Filazana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra atsimo andrefana, ny distrika Besalampy, Maintirano, Antsalova, Morafembe, Belontsiribiny, Morondava ary Manja. Filazana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Boeny, Iorombe, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, ny distrika Analalava, Antsohi ary Port-Berger. Tsara ihany koa ny manamarika fa amin'ny faran'ny herinandro anoany dia saika ho mafy ny fitsokon-drivotra any amin'ny ilany andrefana sy any amin'iny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny. Mila miomana foana zany ao amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ary arao atsakany sandavany foana zareo ny toromarika ao amin'ny manam-pahefana ny fotony isoroana ny lozan'ny edisio. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny rampisy maraina zao nijerena amin'ny antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifon-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Ivohibe, Iakoro ary morotsiraka ny faritra atsimo andrefana. Andrahoana mety arahana erikerika manify kosa ny any amin'iny tapany atsimo ny Madagasikara iny. Torak'izay ihany koa an'ny afo voatany mihazo ny aloatra mangoro, analanjorofo ary ny faritra Sava. Faritra hafa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana amin'ny ankapobeny ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sofia, Oeny ary Melaky. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafiotra avokoa. Raha ny vinan'ny maripana dia manankatra any amin'ny 3 amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka, eo amin'ny 4 amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 amin'ny 20 degré ho an'ny afo voatany ary 30 ka hatramin'ny 2 amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra ho an'ny morotsiraka Atsinanana. Raha ny vinantoetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia ny tapany avaratra sy avaratra Atsinanana aloha no maina ny andro amin'ny ankapobeny, zany hoe any amin'ny faritra Sofia, Diana ary Sava. Iverina andrahoana mety arahana orana tandrifon-drahona indrindra ny alina ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Ny faritra hafa dia saika iaina ao anaty oram-baratra avokoa. Mampiavaka kely an'ity orana ity dia mety hirotsaka alolo zany izay mety ho fiavidy orana izay amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay manodidina eo amin'ny 3 amin'ny 30 degré eo foana aloha maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka, misy vidinana eo amin'ny 2 amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 amin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika azy dia saika hitoetrany aloha ny orana indrindra ny voamaraina any amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefany Madagasikara iny. Anjombona mety arahana erikerika manify na orana malefaka indraindray ho an'ny afo voatany. Ny tolakandro kosa dia saika azo oram-baratra avokoa manerana amin'ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny faritra Diana no andrahoana mitsitokotoko. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia eo amin'ny 3 amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, 2 amin'ny 20 na 3 amin'ny 20 degré kosa zay ho an'ny faritra anatiny morotsiraka Atsinanana, eo amin'ny 30 na 1 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Hatreto aloha zareo dia mbola tsy mandeha ny site web sy ny application mobile Meteo Madagasikara fa mitohy kosa amin'ny filazam-baovao amin'ny sy ny fizaram-baovao ao amin'ny page Facebook Fohibe famantarana ny toetry ny andro, eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara. Mametraka ny veloma ho amin'ny rampitsondray ary.